Efa ndresaka an'izay sehatra tsy fandriam-pahalemana izay ihany sika efa misy ny fandraisana andraikitra izay hoentin'ny gouvernemanta tariny Prime Ministre Andriamatoa Cool Roger eo anatrehany tsy fandriam-pahalemana mahazovana any amin'iny ilany atsimon'ny nosy ny nitondra ny fanoikeviny mahakasika an'izay ary ny Prime Ministre. Raha ny voalazan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia misy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any atsimo ary nambarany fa ministera dimy no manana andraikitra lehibe sahanina manoloana ny zava-misy any Amboasary atsimo. Efa tena tsaratsara misy ministera dimy zao nataony responsable ao ny engineer ao ny décentralisation mikasika ny resaka BCM dia nanambara ity farany fa efa resahana foana izany raharaha izany. Efa andresana impiry aminareo efa mazava angamba zany hoe matoky fa olona tena olona mahay ary matsiro saina be ny ministre Malagasy ka tsy maintsy veriverina impolo fa indray mandeha dia vavy angamba rehefa efa betsaka misy ny resahana anaovan'iny. Mandeha ihany koa ny resaka fa misy ny mpanolontsaina fito teo anivon'ny fiadidinan'ny Prime Ministre no nesorina. Nanambara ny lehiben'ny gouvernemanta ny Dr Cool Roger fa tsy misy akory izany fa ao ihany ireo mpiara-miasa amin'ireo fa ray na roa no nisy nafindra toerana.